lalasy tompoko vavy faly mitsidika ny tokantrano indray ny sampana fampalalam-baovao amin'ny takariva ny zoma fa 12 ny volana desambra 17 sy 20 ity. Asaina mpanajana ianao anaraka ny vaovao nangonireo mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Pejiny politika no isataratsika ny vaovao amin'ity alina ity. Nifarana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimierampirenena sy ny antenimierandoholona. Tsy voaresaka nandritra izany anefa ny lalàna mifehy fifidianana ka manana ny ambarany ireo senatera sasany avy amin'ny antoko timy. Anisany notakindreo parlementaire avy amin'ny timy nandritra ny adiefitra teny amin'ny lampananosy omaly ny tokony ametrahana lalam-pifidianana ikeny rehetra raha ny fanazavana no entin'ny senatera Ramalason Olga dia io ihany no antoka hafana manatanteraka fifidianana tsy misy raorao. Zay tsy nandraisan'ny olona maro betsaka anjara satria norafetana araky zay tiany tiavan'ilay olona mitondra azy teo zany alapay izy ny fitenena zao anefana tsy karitra fa tena hita be labe mihitsy milesiko ao anatiny zay mety hanimba zavatra tokoa raha io foana mbola toizana hatrano kanefa na tamin'ny nalamin'ny filohan'ny republika rehefa hitantsika le adievitra be sy fifanoherana be reny mahakasika ny article 54 am'fanendrena prime ministre ary miteraka fanovana prime ministre impiriny etaona teto amintsika zay amenatra tokoa. Mikasika ny lalam-pifidianana tsy nandalo teo nivony antenimierandoholona ny fandiniana izany tao anatin'ny fivoriana ara-potoana faharoa izay nifarana tamin'ny fomba ofisialy androany. Nilaza ny député ny Betiokatsy Madria Marty Ludovic fa tsy maintsy isy ny fivoriana tsy ara-potoana ary tsy maintsy lalam-pifidianana ikeny maronis ny olona niny. Kasika le Code Electoral zany tiako tsipina eto zany mbola tsy nandalo teto amin'ny antenimierampirenena le Code Electoral. Donc zany raha ohatra ka misy ny fanambaran'ny gouvernement amin'ny alalan'ny conseil des ministres fa hoe tsy maintsy atao le resaka révision na constitution na resaka Code Electoral ampandalovatena dia tsy maintsy extra zany no atao satria fa tamintsandroany ny session ny parlementa dikan'izay zany fa tsy mitombina tsony zany ny fandaniana an'ilay Code Electoral. Faharoa hoe ahoana ny hoe tsy maintsy ekeny maro ny fandaniana ny Code Electoral tena marina tokoa zany tsy hoe ity ny firenena tsy an'olona rehetra fa n'olona rehetrarehetra. Andrasana araka izany ny fanapa-kevitry ny gouvernement raha toka isy ny fivoriana tsy ara-potoana ny parlement amin'ny fiandohan'ny taona 20 sy 20.